mitovy. Raha mitovy io a tsy nanangana zao fiangonana zao Andriamanitra. Na iza fiangonana iverinao ampitoviana amin'ity fitondran'ny famarinana ity a, za miala mihitsy ho iaho hoe tsy fireharehany, tena ialako zany zay. Ary tsy fanaratsiana sasa fa za miteny ny marina fa matoa natsangan'Andriamanitra ito a, tsy misy aloha ny mitovy. Fa rehefa nahita mitovy an'ity any Andriamanitra, inona tsony moa nananganany an'izao e? Tsy aloha tonga de tany na de venona ary tanytsika menakavy no nitomina. Eny ary inoko fa ampetsika aloha zay saitsainana, eritreretana, atsiarovana ho an'izay fa nandrea tany am-piandohany. Fa dia itoy ary ny fampianarantsika manomboka izao, ary ty fampianarana resahantsika ty moa dia anisan'ny hoe fampianarana goavana, zava-miafina eo anatrihan'ny olona. Ary tsy maintsy misy foana aloha tsy mino, zay mino an'izay zay. Ary tsy maintsy misy ny hanohatra, fa zao hoe aza mifidy ho kilasin'ny mpanohatra tsika, aza mifidy ny ho kilasin'ny tsy mino isika, fa aleo mino de ho vonjena ianao rehefa tonga ny fotoana anankiray. Averintsika vakina ity teny ity satria teto no ny farana ny fiarahantsika. Isaia 5:20. Isaia 5:20 andininy faharoa. Isaia 5:20 andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra. Toy izao ary mivaky ny teny: fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Efa nazavaika nyity teny ity, fa mbola averiko kely izy androany afahantsika manohy azy. Le eloka zany dia midika hoe efitra mampisaraka an'Andriamanitra sy ny olona. Inona moa no atao hoe eloka? Rehefa manota ny olona anankiray dia eloka ho anazy zay. Zany hoe le ota ihany no miteraka eloka ho an'ny olona, ary zay no miteraka efitra mampisaraka an'Andriamanitra sy ny olona. Ka io tsy hoe taty amin'ny andron'ny Isaia vao nisy an'izay, fa tamin'ny Adama sy Eva le vao nanota tonga dia mipetraka io efitra io, tonga dia tafasaraka amin'izay Andriamanitra sy ny olona. Satria ny anarantsika teto hoe niala avy hatrany le fanan'Andriamanitra, niala nanaraka azy le voninahitra, niditra avy hatrany tao anatin'indray le ota, niaraka niditra tao amin'ilay fahafatesana lasa lamba fitafin'ny olona. De tany dia efa mipetraka ity efitra ity. Le efitra nefa ho iaho tsy hoe efitrano na rindrina, fa le tany midadasika, dezera ho tsika amin'ny fahalalantsika anazy. De dikan'izany dezera zany tsy hoe 2 kilometatra na 3 kilometatra, fa tena lavitrezaka amin'ny 100 kilometatra, zany no atao hoe efitra. De any amin'ny farany lavitra indrindra any zany Andriamanitra, any amin'ny farany lavitra indrindra any ny olona. Ataontsika hoe ny olona aloha, fa tsy ho tsindriko be intsony zany hoe Adama sy Eva, na dia atao hoe izy ary ny tany ambolohan'ny tany. De misy elanelana lavitra de lavitra de lavitra de lavitra zany tamin'Andriamanitra sy ny olona. De io nefa le nitsindriko hoe tsy hoe elanelana refesina amina kilometatra io na amin'ny fandrefesana fantatsika zanak'olombelona, fa io na aiza naiza misy ny olona, tsy misy lavitra sy akaiky an'Andriamanitra zany raha hoe refesina. Na hoe misy tany eto Antananarivo na eto Madagasikara na eran-tany hoe akaikikaiky kokoa ny lanitra fa ary lavidavitra, tsisy an'izany, fa mitovy daholo ihany. Fa inona ary no dikan'ity hoe lavitra de lavitra ity? Fa raisy tsara aloha zany hoe tafasaraka lavitra, tena lavitra Andriamanitra sy ny olona. De vakitsika amin'izay ny tenin'Andriamanitra ary anazavantsika hoe midika inona moa izany atao hoe lavitra izany. Vakitsika ary ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika manambara hoe midika inona sy miteny inona moa izany teny atao hoe lavitra izany. Vakitsika aloha ny Jeremia 1:30, teny 9:3. Misy teny anankiray ity izay ahafahantsika misintona kely aloha midikan'izay teny izay. Jeremia 1:30, 9:3. Amin'ny anaran'i Jesosy zao no voalazana: tany lavitrany no nisehon'i Jehovah tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no tiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Eto aloha Jeremia mpaminany dia tsy fantatra zany hoe araka nambarako teo aloha dia zao tsisy tany lavitra sy akaiky an'Andriamanitra zany, fa
izy samy izy olombelona zany, ohatra hoe Jeremia mpaminany nanoratra tany amin'ny toerana hafa ho an'le firenena anoratany, de rariny izy raha iteny hoe tany lavitra any nisehony Jehovah tamiko, fa raha hoe eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona wa tsisy le lavitra sy akaiky. Ka eto zany aloha de afaka miteny antsika hoe manambara zavatra le atao hoe lavitra, fa andaotsika aloha raha zay miteny Jeremia hoe tany lavitra any nisehony Jehovah tamiko, de zao izy fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, de tian'Andriamanitra foana zany ny olona, ninninona fiainana ny iainany tam'izany fotoana izany. Ary zany koa ny ilazako antsika rehetra hoe tsika ne olombelona, i Adama sy Eva ne olombelona, tian'Andriamanitra foana, ary zay hoy aho no nahatonga ilay fahafatesana navelan'Andriamanitra ho tafiditra tao anatin'ny olombelona. Le fahafatesana ara-nofo io le teny hoe maty mihitsy le olombelona de reny aleviny reny. Fa raha tsy tian'Andriamanitra ny olombelona, navelana io, tena navelana io, de tonga de hoe mijinjan'izay vokany foana le olona, de fantatsika moa vokany hoe any amin'ny fahaverezany. Ka zay zany le hoe lavitra aloha amin'ny olona samy olona zany de afaka refesina izy araka ty tenin'ny Jeremia ty. Fa raha eo anatrehan'Andriamanitra le lavitra, inona indray zany ny dikany ary satria tsy voarefy intsony amin'ny fandrefesan'ny olona zany zavatra izany. Ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly ary tsika de ny toko faharoa andininy 7 sy ny 7. Asan'ny Apôstôly toko faharoa andininy 7 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanamasina, fa ny teny fikasana de ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsony Jehovah Andriamanitsika anatonazy. Zany ny teny notorian'i Petera ho an'ny olona tamin'ny andro tany aloha tany. Zay resahako aminao hoe reo olon'ireo de ray firenena amin'ny Petera. Misy ihany koa ny olona hafa teo, ary misy ny olona hoe ray firenena jiosy mitovy aminy, fa voataiza tany amin'ny firenen-kafa, de ohatrany hoe sendra nandalo de nandreny afatra sy ny teny nataon'i Petera sy ny namany tamin'izay fotoana izay. Ka tsy hany moa le resahantsika fa hoe nahoana izy reto zay nasian'i Petera mibebaka aloha de atao batisa, mbola tsy hany aloha ny resakitsika, fa nahoana no nambara amin'ny Petera zany hoe teny fikasana de ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra. Eo zany no ahafahantsika maka an'le teny hoe inona no atao hoe lavitra ary, izay naseho tamin'ny alalana efitra aloha, vokatry ny ota ao anatin'ny olona, tafasaraka lavitra Andriamanitra sy ny olona. Ka eo tsisy an'le resaka hoe lavitra n'Andriamanitra, lavitra ny lanitra hoe 4 kilometatra na 4 année lumière le izy tsisy an'izany, fa le dika lavitra eto ary de zao am'izay. Azavaiko nareo ohatranao zao mety mpivady nareo, de mety mananjanaka nareo, de nareo zany ankonana ray, de ao ambadiky nareo koa misy ankonana ray ohatra nareo ihany, de tsy fantatra hoe misy 3 na 4 ohatr' zany ohatra manakaikikaiky anareo de nareo 3 na 4 tokantranonireo ankonana 4 zany, de mikambana ao anatin'ny atao hoe fianakaviana anankiray. Fa akoatran'ny fianakaviana anankiray eo aminareo, any amin'ny toerana sasansasany lavidavitra nareo mety misy fianakavianareo ihany koa ohatraohatran'izay. De rehefa miresaka ataontsika hoe tonga mamangy anareo zany le fianakaviana any ananina any, de miresaka le ankizy resahany namany eo ambadika eo tokotany eo rehefa aveo de hoe fa inona nareo ki reny, de ozany le valy tenin'le ankizy avanay reny, avany. De zao misy zany ny ankonana, misy ny fianakaviana, misy ny avana, ary ny avana indray rehefa aveo de ohatrany mizara anankiroa, satria nahoana misy indray ny atao hoe avana akaiky, ary misy ny atao hoe avana lavitra. Mimiditra zany le teny hoe lavitra io ahafahantsika maka tanteraka mihitsy hoe inona marina ny tena hevitra le izy. Misy ho ihany havana akaiky, de misy ny atao hoe havana alavitra. De inona no atao hoe havana lavitra?
tsy de tena misy fandraisany be aminao tsony zany le hoe havana lavitra, fa tsy fantatry nakamban'ny fianakaviana anakiroa na nakamban'ny vady a de ohatran'le avaka fanay fa lavidavitra zany. Midika zay zany de zao le havanao a tenina fianakavianao, de misy ny atao hoe havana akaika efa manalavitra kely amin'ny fianakavianao izy, fa ny atao hoe havana lavitra de efa tsy fianakaviana tsony izy zany fa avakavana fotsiny lavitra. De reo zany mbola azo lazaina hoe mpihavana misy fifamatorana, fa raha vao tsy tafiditra ao anatin'io zany farafaratsiny tafiditra ao anatin'le havana lavitra de havanao ihany, fa raha tsy tafiditra ao anatin'le havana lavitra de tsinotsinonao tsony izy zany, tena tsinotsinonao, fa tsy fantatry fotsiny hoe mpiray tanàna, mpiray vodirindrina, ohatra raha samy manodidina eo, mpiara-mianatra ho an'ny sasany, mpinamana ho an'ny sasany, mpiara-miasa ho an'ny sasany, ohatraohatran'izay. Fa eo am'le resaka fifandraisana sy fianakaviana tsisy ifandraisana tsony. De raha ohatra am'izay zany le tsy tafiditra ao anatin'le fianakavianao, tsy tafiditra ao anatin'le havanao, na ny lavitra na ny havanao akaiky, de tonga mitsitoka eo tokantranonareo. De zao manontany ny zanakareo indray le ankizy namany rehefa avy eo hoe ary inonareo indray iny, de tonga de valiteny tsotra fotsiny ataon'le ankizy hoe tsinotsinona anay iny a, fa asa teny fotsiny hoe na mamamanay na mandadanay na tsy fantatro, satria fantany tsara hoe tsy fianakaviana iny, tsy havana iny, tsy havany akaiky iny, tsy havany lavidavitra iny, fa tena tsinotsinona iny. Ka zay nisy tomatsika an'le hoe diketeny atao hoe lavitra eto. Ny atao hoe lavitra zany a de efa sady tsy havana, tsy ankohonana, tsy fianakaviana, tsy havana akaiky a, fa tsinotsinona. Zay zany natao hoe lavitra. Ka nazava tsara tamintsika le ohatra nataontsika tamin'ny fianakaviana teo a, ray anareo an-tokantrano ao, fa ampidiritsika any am'le hoe an'Andriamanitra am'izay zany le izy, hoe le olombelona zay niainga tany amin'ny Adama sy Eva zany de lavitra an'Andriamanitra. Zany tonga de aleo tsorina hoe lasa tsinotsinon'Andriamanitra, sady tsy zanany, tsy ankohonany, tsy fianakaviany, tsy havany akaiky, tsy havany lavitra, fa tonga de hoe tsinotsinona satria lavitra tahaka ny efitra. Dikan'iny zany de zao a, tafasaraka lavitra amin'Andriamanitra ny olona, dikany lasa tsinotsinon'Andriamanitra ny olona, vokatry ny ota. Zay no atao hoe lavitra an'Andriamanitra. Ka raha iverenao nazava-nitranga ary tany amin'ny Adama sy Eva de zao, tamin'ny voalohany vao namboarina Adama sy Eva vao voaforona nataon'i Jehova, de tena an'Andriamanitra e, tena zanak'Andriamanitra e, ary ny fanan'Andriamanitra zao mihitsy mipetraka tao anatiny, mbola tsisy ota tao anatiny tao. Fa raha voalavo izy niala le fanan'Andriamanitra zay manamarika fa zanak'Andriamanitra sy tena an'Andriamanitra marina izy, de raha vao niala iny ota am'izay niditra tao, tsy an'Andriamanitra tsony izy, de tonga de mipetraka avy hatrany le lavitra an'Andriamanitra izy, tsinotsinon'Andriamanitra am'izay izy nanomboka teo. De rehefa tsinotsinon'Andriamanitra de zao ary ny fanontaniana mipetraka amitsika: anaiky ve sika sa tsy anaiky? Raha miteny aho hoe ianao koa nge mba tsinotsinon'Andriamanitra e, satria nahoana? Vakitsika am'izay ary ty teny ty, satria efa elaela ihany ny andrasana an'izay fanontaniana zay a. Ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 5, Romanina dia ny toko 5